nao tsika io ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Tesalonianina. Anisan'ny mahasambatra ihany koa mandray an'ity teny ity. Tesalonianina voalohany a, toko fa 4:17. Tesalonianina voalohany toko fa 4:17. Tesalonianina voalohany a, toko fa 4:17. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahaleelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavon'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakarivo isika, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay, dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hatratranareo toy ny mpangalatra zany andro zany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria ny andro isika dia aoka ahony tena, ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory, koa dia mifananara sy mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Zay afatra zay no apetraky ny Tompo amiko sy aminao. Na iza ianao tonga eto, inona ny zavatra ho avy ao aoriana? Fanambarana lehibe lazain'i Paoly eto. Nanoratra izy ho an'ny mpino tao Tesalonika, ny Tesalonianina zany. Dia nambarany hoe ho fampiononana, ho fampaherezana anareo dia zao no lazaiko anareo hoe mbola misy fiainana ao aoriana ny fahafatesana. Ary zay mihitsy nambarany Paoly tamin'ny zareo hoe tonga dia tiako tenenina aminareo ny marina hozy izy, fa ny olona izay manana an Jesosy Kristy dia manana fanantenana. Ny sasany tsy manana fanantenana, fa izay manana an Jesosy manana fanantenana. Za ve manana fanantenana? Ianao ve manana fanantenana? Ianao ve anisan'le lazain'ny Paoly hoe
tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, sa ianao ao anatin'le hoe manana fanantenana. Fa zay no mampiavaka eto amin'ity tany ity na oela na oaingana, na inona midona, na inona mitranga, na inona miatra, dia ny olona manana fanantenana dia tsy malahelo. Amen. Maninona ny olona manana fanantenana? Tsy malahelo ny olona manana fanantenana. Ambara amintsika eto androany zany ny zavatra filazantsara. Ty filazantsara ty dia manala ny alahelo. Ny filazantsara izay ambara amintsika dia tsy sanatria ilay filazantsara hitondra vesatra ho anao reny, le ampiadi-tsaina anao reny, le ampiditra trosa anao reny. Tsy sanatria ilay filazantsara le angala-bola aminao sy le akarakitra sy le fahafolo-kareny reny. Fa ny filazantsara izay toriana aminao androany dia filazantsara mba tsy hahalelovanao tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa filazantsara ahafaly anao satria hanana fanantenana ianao raha tsy mbola manana. Amen. Za tsy anontany hoe iza manana fanantenana na iza tsy manana fanantenana, fa ianao sy ny tompo malala an'izay. Fa zay ny ambarany hoe tsy tiako tsy ho fantatrao ny amin'izay modimandry, mba tsy halelovanao tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Ty filazantsara ty, filazantsara Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana, manala ny alahelo ary mampanana fanantenana. Tsy tapitra eto amin'izao tontolo izao ny fiainana, tsy tapitra androany ny fiainanao. So dia izany efa tsisy hevitra ntsony ty fiainako ty, efa tsisy irika ntsony ty fiainako ty, dia matahotra ianao, dia mangororo ianao, dia mangovotra ianao, dia manay ianao, dia mitaintaina ianao, dia tsisy fiadanana ao aminao, tsisy fifaliana, tsisy fitsaharana, satria gejain'ny tahotra, satria gejain'ny fanahiana, satria gejain'ny tsy fanana antoka ny amin'ny ho avy. Fa za lazaiko anao, ny olona manana an' Jesosy Kristy, ny olona mandray an'ity filazantsara ty, izany olona zany manana antoka ny amin'ny ho avy. Halleloja. Ozy le rahalahy zay teo moa, iza moa le nitory teny tamin'ny maraina teo hoe na iza filohan'ny repoblika eo, na iza filohan'ny repoblika eo ny fiainanao manana fanantenana foana ianao amin'i Jesosy, ary manana antoka ny amin'ny fiainana ho avy ianao amin'i Jesosy. Tsy zavatra iainana zany ty filazantsara ty, zavatra marina ty filazantsara ty, ary zavatra entina isanandro sanandro ho zaraina amintsika. Ary androany dia zay ny apetraka amintsika hoe aza mba malahelohelo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa ny fanantenana dia mihoatra ny amin'ny eto amin'ity planeta Terre ity, fa fanantenana mipaka mivoaka an'izao tontolo izao mihitsy. Satria izao ny tantara, ny zavatra isy tononona aminao, zaraina aminao eto dia zao. Ozy izy hoe manambara ny fiverenan'i Jesosy ty tenin'Andriamanitra ty, manambara ny fiverenan'i Jesosy ty tenin'Andriamanitra ty. Oviana ny lazaina aminao zany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Sa mampanantena paradisa totaly izay mitory aminao, sa mampanantena fiainana mandrakizay totaly izay mitory aminao. Fa ny filazantsara dia mampanantena fiainana ivelany ao aorinany zao fiainana zao, ao aorinany fahafatesana. Dia ozy izy hoe raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana tamin'ny maty indray, dia toy izany koa ny hotondran'Andriamanitra izay nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fepetra nefa mba hahafahanao miaina n'izay fanantenana izay, mivelona amin'izay fanantenana izay ka tsy alahelohelo tahaka amin'ny sasany, dia izao ny fepetra. Raha inonao fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, raha zay zany ny fepetra. Raha inonao fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana tamin'ny maty, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy ho any aminy. Ny hahafahanao manana fanantenana velona, ny hahafahanao manana antoka ny amin'ny ho avy, ny hahafahanao manana fiainana mandrakizay, dia ninonao fa maty Jesosy sady efa nitsangana tamin'ny maty. Zay ny fepetra. Ianao ve mino fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana tamin'ny maty? Raha notaniana zany daholo dia zay mino e. Fa inona ny fiantraikan'izay hoe maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty zay?
fa be tabe ny olona zay mihitsy lazaiko anao raha anao fanady adintsika raha andeha eny antsentsika raha iteny olona tsika dia iteny hoe ianao ve mino an Jesosy mino zay ozy izy ianao ve mino fa maty Jesosy dia fantsakana tamaty mino zay ozy izy inona ny dikany hoe mino inona ny hevitry hoe mino raha inonao fa maty Jesosy sady efa tsangana tamin'ny maty dia zay le fepetra ny finoana zany no azona fiainana mandrakizay ny finoana no azona fiainana mandrakizay ary hoy ny voasoratra hoe zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy miavaka indray koa zany misy lalana anankiroa eo vakio kely ane zay ao amin'ny Jaona toko 7 andiny fahenina amin'ny telopolo Jaona toko 7 andiny fahenina amin'ny telopolo Jaona toko 7 andiny fahenina amin'ny telopolo izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy hahita fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy tsy vitany hoe tsisy fanantenana zay tsy mino tsy vitany hoe malahelo zay tsy mino fa inona koa no mitoetra ao aminy fahatezeran'Andriamanitra mitoetra ao aminy raha ny vadinao nitezitra aminao mety mba leoloanao ihany raha ny mpampiasa anao nitezitra aminao mba leoloanao ihany zakanao ihany raha ny zanakao nitezitra aminao mety sava ihany fa eritrereto ake hoe le Andriamanitra no nitezitra aminao hoe ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy tsy loza tena zava-doza tena zavatra mampatahotra zany hoe fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ary le izy mitoetra le izy tsy hoe mandalo tsy hoe miserana na hoe mivezivezy eo fa inona ny dika zany hoe mitoetra zany ny dikany hoe mitoetra ohatrany hoe atao trano zao raha tia ny tranoko dia mitoetra ato ao foana zany fa tsy mihetsiketsika eo fa ao foana ato no mitoetra le olona anankiray sanatria amin'ny teny frantsay izy misy fotoana rehefa le misy olona maty reny dia hoe ici demeure rehefa maty zany le olona dia ao amin'le fasana dia misy hoe ici demeure zany hoe ianona no mitoetra ato dia iny faty iny tsy mihetsika iny fa ao foana mitoetra ao dia ho any zay tsy mino ny zanak'Andriamanitra ho any zay tsy mino an Jesosy dia mitoetra ao foana le fahatezeran'Andriamanitra dia zay ny tsy mampilamina ny fiainan'olombelona zay ny tsy mampilamina ny fiainanao zay no mampikorotana ny fiainanao izay no mamparary anao izay no mampisy ozina ny fiainanao satria le fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminao tsy ny devoly akory ny tezitra aminao tsy ny anjely akory ny tezitra aminao fahatezeran'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao aminao dia eritrereto zany hoe Andriamanitra tezitra zany jereo anaty baiboly rehefa Andriamanitra ny tezitra rehefa Andriamanitra ny tezitra safotra ny rano safotra rano ny tany tamin'ny andro Noa hitako izy fa ratsy foana ny fisainan'olombelona ratsy foana ny eo am-pony ary tsy misy mihevitreevitra zavatra tsara mihitsy izy ary tamin'izany Andriamanitra dia te misy hoe nanenina tamin'ny nanaovako n'olombelona ka ny zavatra ho ataoko izy izy dia andefa orana dia ampiakatra ny rano amin'ny toerana rehetrarehetra dia hosaforoko ny tany hovonoko ny olombelona sy ny zavatra no ariko rehetrarehetra zay le fahatezeran'Andriamanitra zay eotra zany ny olona misy ika amin'izao efa rendrika mihitsy efa savotry ny fisotrotoka savotry ny sigara savotry ny trosa savotry ny tahotra savotry ny fahatezerana savotry ny tebotebo sy ny falahiny savotry ny aretina satria nahoana le fahatezeran'Andriamanitra no milasaka fa naninona ny lasaka ny fahatezeran'Andriamanitra satria tsy mino ny zanak'Andriamanitra ary androany ampetraka amintsika hoe mino ny zanak'Andriamanitra ve ianao
fa zay mino ny zanak'andriamanitra manana fiainana zay tsy mino ny fahatezeran'andriamanitra mitoetra ao aminy. Verina ary amin'ilay tesalonianina teo tsika fa inona ary moa zany le mino, satria le mino izy izy a maty Jesosy aratsangana tamin'ny maty ohatr'izay nitondrany tompo. Inona le hoe mino? Ny atao hoe mino dia ny olona rehefa mino zany dia misy asa. Zay ny zavatra tiana apetraka amintsika. Raha mino ianao hoe tsy fantatro ho avy ny orana dia inona ny tokony zavatra hita eny aminao raha andeha hivoaka andeha ho eny an-dalana ianao? Fa raha fa kely inona ny fepetra, inona zavatra tokony hita eny aminao raha mino tokoa ianao fa hoe ho avy ny orana? Tena mafimafy tondra elo ianao farafarasiny, manao botte de pluie ianao, manao imperméable ianao. Raha mino zay lazain'ny météo tsika, pozy météo hoe isy rivo-doza mahery noho ny hatramin'izay 20 taona lasa zay nisy rivo-doza mahery farany ohatran'io, fa ty farany ho avy ty dia tena mahery tokoa, ka andalo amin'iny Tomasin'iny izy dia andalo an'iny vavateniny iny izy dia andalo Manjakandriana. Dia rehefa miteny amin'izay ny plaza météo hoe aza mivoaka ny tranontsony, asivo fasika be ny tafitrano, dia aza mandeha teny amoron-tranontsony. Raha mino an'ilay lazain'ny météo ianao dia inona ny ataonao? Tsy mivoaka ny trano ianao, ataonao mafy tsara ny tafitrano, tsy mandeha teny amoron-dalana ianao, satria efa niteny le plaza météo fa efa akaiky le rivotra ka amotika ny tanàna. Dia no le finoanao, tena ray fepetra rehetrarehetra ianao niditra tao an-trano ianao, nangina rery tao ianao, tsy mivoaboaka mihitsy ianao. Avy le cyclone rehefa avy eo tsy taitra ianao, tsy niotsina ianao, tsy natahotra ianao, satria nanino? Nino ianao dia le finoanao nitondra hetsika ny omananao mba tsy hopotika ianao amin'ilay cyclone ho avy, fa nisy fepetra, nisy zavatra nataonao. Zay no atao hoe mino. Fa raha te fotsiny hoe mino fa ho avy ny cyclone, nefa ianao mbola mandehandeha eny an-dalana eny, nefa ianao mbola akanjo maivamaivana anaovanao, nefa ianao tsy mitondra elo, nefa ianao eny any, tonga ny cyclone entin'ny rivotra ianao, entin'ny rano ianao, loza ny hafarana, satria nino ambava fotsiny ianao fa tsy nino ao any, nino tsy nino am-po. Dia ohatr'izay re olona ty filazantsary ty, be da be milaza fotsiny hoe mino, fa tsy isy fandraisana fepetra, tsy isy fandraisana fanapahan-kevitra, fa mino fotsiny, mino ara-tsaina, mino tsy mitarika fiovana. Fa raha fantatrao fa zay tsy mino an'Andriamanitra dia fahatezeran'Andriamanitra mitoetra ao aminy, zay tsy mino Jesosy fa ny fahatezeran'Andriamanitra mitoetra ao aminy. Raha fantatrao fa isazy tsy ho zaka ny amin'izany fiverenan' Jesosy any, raha fantatrao fa isy ny fijaliana sy ny fampahoriana mandrakizay raha tsy mino Jesosy, raha fantatrao fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay nafafon'ny olona nojazaina, raha fantatrao fa Andriamanitra dia mijery ny ataontsika rehetra ary mpamaly zay rehetrarehetra natao na tsara na ratsy, dia andray fepetra aingany ianao, andray fanapahan-kevitra aingany ianao, satria nataon'ny olona dia zay lazainy fa mino ianao, fa manino ianao mino fa ohatra inona ny ataonao rehefa mino ary? Mino fa makany am-piangonana isan-kalahady. Ahoana zonao antoka fa voavonjy ianao? Za makany am-piangonana isan-kalahady. Hay, dia zay no mahavoavonjy ianao? Ahoana ny zonao antoka fa voavonjy ianao? Zay tena zanaka mpivavaka, ary nrazambe anay tany mpivavaka daholo. Dia mino zay zany, dia voavonjy zay. Hay, zay mahavoavonjy ianao. Hay, ahoana koa mahavoavonjy ianao? Zay efa mpandoha didy tsy tapaka ao amin'ny trano fivavahana, zay efa mambra ao amin'ny sampana, zay efa mafana fo amin'ny asa fanompoana, zay navita katekomena, zay mpandray, zay mpiandry, zay diakona. Dia zay ve ny arovana amin'ny loza? Tsy maharo amin'ny loza, tsy maharo amin'ny loza ny anarana toko-pivavahana, tsy maharo amin'ny loza
ny fidirana am-piangonana, tsy maharo amin'ny loza fidirana sampana, tsy maharo amin'ny loza ny fanaovana asa fanompona sy ny fandoavana ny didy sy ny rakitra rehetrarehetra, tsy maharo amin'ny loza zany. Satria tsy zay ny dikany mino, tsy zay velively ny dikany mino, tsy manova ny fonao zany. Vao maika zany mampieboebo, vao maika zany mampirehare, vao maika zany mampizaozao hoe zay efa olona tsara e, zay tena olona mendrika e, zay tena azonay antoka ny lanitra. Satria norerazaina teo, tsy idirana ny lanitra zany, ary tsy zay le finoana. Fa ny finoana dia ny afantaranao fa ao anaty fotaka mandrevo ianao, ary rehefa ao anaty fotaka mandrevo ianao, arakaraky ny etsehanao eo, mietse mahery eo ianao, dia hoana arakaraky ny etsehanao eo mietsika kely ny tongotra ray vao maika iny milasaka, mietsika ray tongotra ray vao maika iny milasaka foana. Dia arakaraky ny anaovanao ezaka ho voavonjy, arakaraky ny ezaka ataonao hoe andehanao tsara toetra, andehanao asa fanompona, andehanao asa zao rehetra zao, vao maika ianao miletika. Satria tsy mahavonjy tena. Ny olona rendrika anaty fotaka mandrevo, inona ny vahaolana fahaniny voavonjy? Mbala zao kely hoe za misy mpamonjy, mila hery afy iny hisotomana anazy mivoaka ao, fa tsy tava-voaka rery ao iny. Ka raha tonga amin'izay le olona hamonjy, latsaka anao anaty fotaka mandrevo efatra ty, dia tonga le olona hamonjy, ameo any tananao, mino ve anao fa afaka hamonjy ianao hivoaka amin'ny fotaka mandrevo io ianao? Mino ay, ameo ary ny tananao alao fa vitako amin'izao ty. Mino ve sa tsy mino zany? Tsy mino zany. Dia avy indray ny helikoptera efa avy avany hoe fa iny helikoptera fa raiso ny tady hisotomana anao, alao fa afako amin'izao ty. Mino ve anao sa tsy mino? Raha mino anao dia inona ny asa ataonao? Atsotra anao ny tananao, dia rehefa mitsotra ny tananao raisin'le mpamonjy iny misitona anao miakatra iny, fa ianao tsy tafiakatra rery eo. Zay le mino dia malala fa very aho, le mino dia malala fa nandova ota, ary zay tsara tiako atao tsy vitako, fa le ratsy tsy tiako atao ny vitako. Indry izy olo-mantra, iza ny hamonjy amin'ity tena ny fahafatesany ity. Zay miainga eo amin'izay no mahita hoe dera ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra mpamonjy aho. Rehefa hitanao fa tena perte ianao, rehefa hitanao fa iletika ianao, rehefa hitanao fa tsisy hevitra itsony ianao, dia manaiky io tanan'io ianao ho raisiny le mpisitona, dia hiakatra hivoaka. Ny mino dia olona mibebaka, zay le izy. Ny mino dia olona malala fa ratsy, nandova ota, tsy mendrika, tsy mahavita ninninona amonjena azy, fa mila mpamonjy ary mila fiainana. Dia ny ahafahany manao an'izay dia mitodika amin'ilay mpamonjy. Dia ohatr'izay koa tsika, na izy ianao na izy, na manahoana ianao manahoana, nandova ota ianao, andevon'ny ota ianao, ao anatin'ny fahalemena ianao, ao anatin'ny fatotra ianao, ary ny fombafomba mpivavahana raha vao maika namatotra anao, ny fombafomba mpivavahana raha vao maika nandrendrika anao, ny asa fanompona sy ny zavatra nataonao ary vao maika tsy nahitanao fanafany, fa vao maika ianao reraka. Fa ny finoanao dia ny fiantoranao fotsiny amin'i Jesosy. Zay le izy. 100% ny famonjena nataon'i Jesosy. Ary ny finoana dia zay le voalaza teo hoe manaiky fa diso, manaiky fa very, manaiky fa ratsy, manaiky fa tsy afaka, manaiky fa mila famonjena. Ary rehefa mila famonjena dia mitodika ho amin'i Jesosy. Ny mino dia olona mibebaka marina, niaiky ny fahotany, ary mitodika amin'i Jesosy, nanapa-kevitra anaiky ny famonjena nataon'i Jesosy. Ny mibebaka dia ny olona niala tamin'ny fitondratena ratsy, nialana tamin'ny lalana ratsy, niala tamin'izay tsy izy. Raha tany ny lalany taloha, dia rehefa mibebaka izy dia any ny lalany. Niova tanteraka rehefa niona amin'i Jesosy.
Halleloja. Niona tamin'i Jesosy ary venao. Nisy fiatraikany ve zany hoe Jesosy nitoriana taminao zany? Nisy fanovana ve zany hoe Jesosy nitoriana taminao zany? Ahoana indray ty raha raisiko fanoharana indray ty zatra teniko anao ty hoe misy olona avy avany dia miazakazaka be mihitsy dia miteny aminao hoe tena sepotra mihitsy fa avy be ny orana tao. Avy be mihitsy ny orana tao. Za nandeha teny ampovoan-dalana be teny avy be ny orana. Toky eo aminao nefa izy tsy lena. Toky eo aminao nefa izy tsisy amantonana kely montsy ary fa tena hoe olona miakanjo tsara ary maina tsara toky eo. Ahoana zany? Ahoana ny azo anazavana zany? Na izy mandainga na tsy fantatra misy zatra tsy normal ao. Fa raha ianao hoe avy any an-dalana be dia miteny ianao hoe lena ny orana, avy ny orana, tonga eo nefa ianao tsisy ninona akory, maina be, tsy mandainga amiko ve ianao zany? Na niteny ianao tena voahitsaka ny camion tasy potsitra mihitsy nefa tonga ianao mijoro be tahaka an'iny. Tsisy fiatraikany akory zany. Tsisy fiatraikany mihitsy. Tsy nisy fiatraikany taminao le orana, tsisy fiatraikany taminao le camion nanitsaka. Raha ianao koa mbola tsy mibebaka, tsy mbola niala tamin'ny ratsy fanao, tsy mbola nadio fo, tsy mbola mamela heloka, tsy mbola manana fitiavana, mbola be lolompo ary ao anatin'ny laika sy ny alatra sy ny kolikoly kanefa milaza hoe mino, dia tsy mino ianao. Raha ianao no milaza hoe mino nefa mbola ao anatin'ny fahotana, tsy mino ianao. Fa ny olona mino zany dia niazakazakaikany zany niala tamin'ny fahotana. Ny olona mino zany dia niazakazakaikany zany ao amin'ny famonjena. Ny olona mino zany dia nanatona an Jesosy zany. Zay no atao hoe mino. Ny olona mino dia olona nanatona an Jesosy ary nanapa-kevitra ho an Jesosy manontolo ny fiainany, ny bebaka, nanolo-tena, nanapa-kevitra fa hiala amin'ny ratsy fanao. Fantatrao tsara ny tantaran'ilay zanak'Adala. Zany zanak'Adala zany zany ny atao hoe nino zany. Satria ozy izy hoe ty za ty dia mahantreto fa mpiasa ny dada miadana be, manana sakafo tsara, manana fonenana tsara. Ty za ty aty amin'ny fiainana zao tontolo zao aty na ny aniko soa raha tiako hanina tsy afaka hoaniko. Dia ozy izy hoe rehefa nody ny sainy dia niainga izy dia nakany amin'ny rainy. Rehefa tonga tany amin'ny rainy izy, voataza ny lavitra fotsiny, dia tonga ny rainy dia nanomana ny zavatra rehetrarehetra, ny kapa, ny akanjo, ny peratra, ny ondry, nomany ny ray daholo. Satria raha taza ny lavitra ilay zanany efa nandeha anatona ny rainy. Izany ny olona mino, niala tamin'ilay toerana nisy azy anatona ny rainy. Fa tsy vitany hoe mino mpiasa dada miadana be dia ianao mbola eo akaiky ny ankisoa eo ihany. Mpiasa dada ny tena sambatra be, ianao mbola mijanonao ihany. Tsy mino anao raha zay. Dia be tabe ny ohatran'izay tsy mino akory. Fanaram-piangonana, asa fanompona, zavatra tsara natao, sertifika, volana aloha, zay ny lazainy fa mahavoavonjy azy, zay ny lazainy fa finoana. Tsy finoana zany, fa ny finoana dia nanatona an Jesosy. Olona nibebaka, olona nanaiky ny fahotany, olona naneritena, olona nanaiky ho diovin Jesosy tamin'ny rany, ary olona nanaiky hiala amin'ny fanao ratsy, hiala amin'izao tontolo zao, nandroso amin'i Jesosy Kristy. Halleloja. Mazava amiko sy aminao ve ny hoe mino dia mipetraka amin'ny fanontaniana, aizany misy ianao. Mino ve ianao sa tsy mino? So dia le avy be ny orana dia tonga avany ianao tsy lena akory, tsy nino anao. So dia vao isaky ny camion dia tonga avany ianao nefa tsisy ninona mahazo anao akory, tsy nino anao. So dia toriana taminao ny filazantsara, nambara aminao fibebahana, nambara aminao fiverenana Jesosy, nambara aminao ny tokony natao. Fa ianao mbola ao anaty laika, ao anaty kolikoly, ao anaty alatra, ao anaty lolopo, ao anaty tsy famelan-keloka, ao anaty fijangajangana, ao anaty fahotana, ao anaty fanompo-tsampy. Raha mbola ao ianao, tsy nino anao zany zay. Fa raha nino anao, tsy ao aminao tsony ireo rehetrarehetra zao, fa efa nidiovin'i Jesosy ianao, efa no amarin'i Jesosy ianao, efa no afahan'i Jesosy ianao. Miangy eo le fanantenana, miangy eo le fanantenana, eo amin'izay velona ny fanantenana. Dia hoy le hira hoe ny finoko ny fanantenako dia be, ny tokoko fatratrako, ny fisalasalana dia levona re, ny saiko mandroso sosoa.
dia ahoana ozy izy hatramin'izao dia endre ny fitepo ny foky izay rafo tokoa nanino onena ny tompo jesosy onena ny tompo jesosy ve ny fonao hitoera ny tompo jesosy ve ny fonao fa zay mampiavaka ny olona eto tany ny olona manana fahasambarana ny olona manana fiadanana ny olona manana fanantenana ny olona manana fifaliana ary tsy ao anatin'ny alahelo dia olona onena ny jesosy ny fony ny olona lasa tranony jesosy ny fony fa rehefa tranony jesosy io fonao io tsisy ampatahotra anao ny eto tany tsisy ampanahanao ny eto tany tsisy adinao losy avakisaina anao ny eto tany fa ny lanitra rehefa lovainao fiainana mandrakizay rehefa lovainao mihoatra ny eto tany ary rehefa etohana aminao inona mbola mampiady saina anao ny amin'ny eto tany inona mbola mampatahotra anao an'izay mpanenjika amin'izay mpamosavy an'izay mpandringana inona ny atahoranao an'izany ny fiainana mandrakizay rehefa omeny jesosy ianao publicité ny lazaiko anao maimaimpona propagandany jesosy ty tsy numéro 1 ty tsy numéro 2 ty tsy numéro 13 ty tsy numéro 25 ty tsy numéro 34 ty tsy numéro 12 ty fa numéro ambony numéro 1 lazaiko anao jesosy kristy ny anarany numéro 1 zany mpanjaka mpanjaka ny anarany tompony tompony anarany andrinany fiadanana ny anarany andriamanitra mahery ny anarany andriamanitra magaga ny anarany te olona ao amin'ny fiainanao izy te hitondra fanovana ao amin'ny fiainanao izy jesosy ny tsy mamitaka fa lazaiko anao ny olombelona mamitaka fa lazaiko anao ny olombelona tsy mahavita fa lazaiko anao na ezaka ary izy ngely ao anaty fotaka mandrevo hoe kobaka mbava fotsiny ny ataony rehefa aveo izy tsy mahavita neninina dia mbola hitoky amin'ny olombelona ve ianao voaozana izay olona matoky olona voaozana izay olona manao nofo sandriny fa hotahina izay olona matoky an' Jehovah hotahina izay olona manantena ny tompo fa nofo tsy havitinina aminao ny olombelona tsy havitinina aminao mety manam-pikasana tsara izy mananeritreritra tsara ho atao izy fa no le fahalemena no ny fahotana dia tsy mavita izy fa lazaiko aminao jesosy zany tsy mamitaka anao zany jesosy zany tsy mandatsa anao zany jesosy zany tsy andiso fanantenana anao zany zay mahatonga an'ilay hiro hoe ny fanantenako tsy ho levona fa jesosy io tsy hamitaka io akaiky ny andro hanavotany avy jesosy io maranata zany ry alasa anabavy zany ry avako malala zany le filazantsara toriny tia ka rary ny sitsiny raha entina hiazakazakeraky amin'ny Madagasikara ny baiboly rary ny sitsiny raha hoentina eto manjakandrina ny filazantsara fa tsy anaram-piangonana io tsy resaka tilikambo mijoro rio tsy resaka fidirana trano fiangonana io fa resaka jesosy manjaka ao am-ponao resaka jesosy mibahana fiainanao isan'andro dia ianao mibitsika ianao miresaka aminy mandeha eny an-dalana ianao dia miteny misaotra jesosy fa tsara ny andro zany ngely izy fa tsy hoe hiandry eo an-trano fivavahana zay vao afaka mivavaka tsia isan'andro isa-minitra isa-tsegondra ianao dia afaka miresaka satria efa tonga zanaky dady ianao dada ilay nahariny lanitra sy ny tany ilay mpahary zao rehetra zao ilay niteraka anao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga zanaka ianao zanaka malala zanaka tsy fohy dia isan'andro ianao mahazo toky isan'andro ianao manana fitiavana isan'andro ianao manana fanantenana fa ho avy dada aka amin'ny fotoana mamety azy tsy alelovanao tahaka ny sasany bony voasoratra amin'ny Korintianina raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia ahoana mahatra indrindritsika mahatra indrindritsika raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenanao azy mahatra ianao tsy eto amin'ny fiainana ity ihany ny fiainana fa tapitra ty fiainana ity ao vo tena fiainana ao arinana ity eto tany ity ary zay le voalaza teo hoe mitantara amin'izay izy ny amin'ny zavatra ho avy fantatrao ve efa nitantaraina taminao ve efa nitoriana taminao ve fa zao ny voalaza ozy izy hoe hitsoka tropetra ny anjely hitroka ny anjomara ny anjely ary rehefa mitsoka ny anjomara ny anjely dia ahoana ny tenany tompo no hidina avy any an-danitra
tantara marina zao lazaiko anao zao. Amin'ny fotoana tsy ampozonao ho avy any amin'ny raolandro Jesosy. Tsy fiction foroporonina, tsy resaka film, tsy resaka dessin animé ty tenaiko anao ty, fa zavatra marina ty lazaiko anao ty hoe efa miomana Jesosy sy ny anjely hidina avy any an-danitra. Aka zay rehetrarehetra nino azy, ianao ve mino? Fa zay ny fanantenana. Etrareo teo amin'izao tsika miresaka zao, mitsoka trompetra ny anjely dia midiny Jesosy. Eto amin'ity toerana ity, zay mino ihany niakatra, zay tsy mino taraiky eo. Zao tsika miresaka zao. Dia firy no niakatra, firy no taraiky. Fa zay ny zavatra misy. 19 fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra. Ka zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Zay zany ny zavatra misy. Nisy olona efa maty any. I olona efa maty io dia efa niditra tamin'ilay fibebahana ny teneniko anao teo. I olona efa maty io efa niditra tamin'ilay dikana le hoe nino ny teneniko anao teo. Ka rehefa maneno ny trompetra dia misy ny fitsanganan'ny tena maty. Le olona mitsangana amin'ny maty reo dia tsy maty rehetra akory, fa ny olona nino an Jesosy ihany. Zay nino an Jesosy ihany mitsangana amin'ny maty, zay tsy nino an Jesosy mbola taraiky ao izy. Zay aloha zavatra anankiray. Zay olona maty rehetrarehetra dia hoe nody any amin'ny raha izy e, voavonjy izy. Tsia, raha tsy niona tamin'i Jesosy ianao teto tany, rehefa maty ianao dia tsy mody any amin'ny ray, fa rehefa maty ianao dia fahatezeran'Andriamanitra ary miandra ny fitsarana, ary any amin'ny fahatezeran'Andriamanitra no isy ianao. Fa zay maty eo amin'ny tompo izy izy, zay maty eo amin'ny tompo izy izy no hitsangana aloha. Maty eo amin'ny Kristy. Rehefa ao amin'i Jesosy zany ao tsisy dika io fahafatesana io, fa fandalovana kely fotsiny io dia miditra amin'ny fahasambarana mandrakizay ianao. Fa raha tsy mino an Jesosy ianao dia eo manomboka voamaika ame ratsy, voamaika ame fadiran'ovana, voamaika ao anatin'ny fahoriana lalina. Ary zay nidradradradrana an'ity hoe misy ange io elo io, misy ange io fijaliana mandrakizay io, misy ange io fahoriana io, misy ange io fiainana anankoatra fijaliana io ho an'izay tsy mino an Jesosy. Fa ho an'izay mino an Jesosy, fiadanana sy fahasambarana mandrakizay. Dia ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, vonona ve ianao? Amin'ny fotoana tsy ampozinao mihitsy io mety koa ianao eny an-tsena ny tonga Jesosy, le maneno ny trompetra, midina eny amin'ny raolanitra Jesosy. Mety ao an-trano ianao, mety eo amin'ny matory ianao. Ozy ny voalaza an'ilay ao amin'ny Matio hoe, ao amin'ny Luka hoe, isy roalahy any an-tsaha dia ahoana? Ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy rovavy mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Misy olona roa eo am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Zany hoe misy ray ho raisina, ray ho avela foana. Dia alaivo sary an-tsaina zany hoe fiverenan Jesosy zany. Misy olona manjavona nge zany, tsy hita. Dia azagaga ianao raha manjavona. Ary tsy ho gaga koa raha manjavona ianao, satria ny arananjavontsika. Halleloja, amen. Zay ny fanantenako. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, satria zay ny lazainy hoe ho avy ny ray dia haka anareo, ary any amin'izay misy ihany no isy anareo. Fanantenana enjana be zany raha lasa anabavy. Jaolina toko 7:10, ndao vakitsika. Jaolina toko 7:10. Andininy voalohany. Jaolina toko 7:10, andininy voalohany. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akio. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndray. Ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Halleluja. Faly be mamaky an'io teny io sy mandray an'io.
tsy haiko ianao hoe mba miotsina ve ianao amin'izany teny zany, mba mandonanao ve zany teny zany, hoe aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra minoa ko. Jesosy teto tamin'ny mpandrafitra zay lasa any an-danitra izy arsitekta. Hainao zany arsitekta zany, mpanao trano zany, ary voalaza mihitsy hoe andeha dia aninona hamboatra fitoerana ho anareo. Ho ana zany efa misy fitoerana amboarin'i Jesosy any. Ho anao koa raha mino ianao, nino an Jesosy ianao, misy fitoerana amboariny ianao koa any. Rehefa tonga antsika fampitsidika, aizakay le fitoerana nataon'i Jesosy ianao, aviva ty le ana. Ao koa hoe mba jereo kely koa kely ana misy fitoerana tsara namboarin'i Jesosy any. Lazaiko anao zany, dia izany tsy ho faly amin'izany. Ho an'izay tsy mino zany dia fahadalàna, very famirediredy ianao, very famiteniteny lazainy famiteniteny foana ianao, lazainy famirediredy ianao, fa ho hitantsika eo aleo andeha ny volana, aleo andeha ny taona, fa na hoelana oaingana tsy maintsy tanteraka io. Dia efa manamboatra vila tsara be ho ana Jesosy, efa manamboatra zaridaina tsara be ho ana Jesosy, efa manamboatra trano tsara tare ho ana Jesosy. Nga irairaina fotsiny le hoe tia zaza ny Jesosynay. Trano tsara namboariny, trano be anjely ho anay izay kely, tsy irairaina fotsiny nge zany fa misy trano ano ambarina Jesosy ianao. Halleloja. Tsy voalaza, tsy ho fantatra, fa zay le lazainy hoe aza malahelo ho fonareo, andeha dia anamboatra fitoerana ho anareo. Manamboatra azy Jesosy any. Tsy haiko na ny an'iza zao nefa amboariny tsara sakiteny hoe ny an'iza zao nefa ho vita. Rehefa ho vita mantsy dia départ ka te andeha départ aloha tompo malala. Fa hoy izy Paoly, zao no lazainy Paoly, zaho izy sanganehana, fa raha ny tiako dia aleoko mandeha any amin'ny tompo, fa aleoko koa nefa mijanona satria mahatsara anareo aloha fijanonako. Fa raha ny finoan'ny Paoly dia hoy izy Paoly hoe tsisy ijanonako an'izay eto tany intsony, fa maimbo eto, maloto eto, ratsy eto, hoarina amin'ilay paradisa hitako tany. Paoly nge niakatra tany an-danitra ary hoy izy Paoly hoe tsy voatoro ny vava akory ny zavatra hitako tany, tsy haiko tenenina akory ny zavatra hitako tany, ary fanambarana be da be tsy voatoro ny vava. Raha lasaina bavy ry avako malala, misy zavatra tsara ao an-danitra ao. Aza kiviny amin'ny fiainana ianao, aza kiviny amin'izay zavatra mandalo eto ianao, aza reraka sy aza ketraka ny amin'ny eto ianao, fa aoka hiakatra indray fanantenanao, aoka hirehatra indray, aoka tena hosary indray mibaterianao. Hay ve misy trano any an-danitra any ana? Ny eto tany mety bodon'olona ny taninao, mety angalarin'olona ny tranonao, ny eto tany misy mpangalatra sy mandroba, fa hoy Jesosy hoe any an-danitra dia tsisy mpangalatra, tsisy jiolahy mpanamy trano, tsisy dahalo, tsisy arafesina, tsisy kalalao, miariarena any an-danitra. Fa zay misy ny fonao, zay misy ny arenao dia any ny fonao. Mbola tantara hafa koa zay. Fa ny fonao ve miraikitra eto tany sa fonao miraikitra any an-danitra? Vonona ve ianao raha zao Jesosy ny tonga? Sao zay ianao andraso aloha fa mbola misy business homaniko atsy? Sao zay ianao andraso aloha fa tena mbola misy tena tany dedaviko atsy? Sao zay ianao hoe andraso aloha fa tena mbola misy zavatra ketriketrehako kely atsy? Dia hoy Jesosy hoe janona eo ary aloha fa zay lasa. Mila vonona foana raha lasaina bavy na afiry na roviana, aza vela atao misy zavatra misatroka anao eto, aza atao misy zavatra mampiraikitra anao eto, aza atao misy zavatra mahataraiky anao eto, fa vao maneno ny trompetra, vao mitsoka trompetra ny anjely, vao midiny eny amin'ny raony lanitra Jesosy, dia parenao. Tsisy zavatra maharaikitra anao eo. Maraikitra aiza ny fonao? Inona ny mamatimaty anao? Inona mibahanao an-tsainao ao isan'andro? Inona mibahanao am-ponao isan'andro? Ny fanjakany lanitra ve mibahanao an-tsainao? Raha io no mibahanao an-tsainao, tsy andronao zay atongavan'io. Ny fanjakan'Andriamanitra ve mibahanao an-tsainao? Raha io no mibahanao an-tsainao, tsy andronao ny itorinan'i Jesosy isan'andro, sy andehananao itoriana ny filazantsara. Satria maiky ianao dodiny ianao hoe tsy tiako ianao very, tsy tiako ianao any amin'ny elo, tsy tiako ianao arikana. Satria misy zavatra mampatahotra be da be ato, fandringanana sy fampitehana izay tsy mino, fa tiako ianao mba hanana fiainana mandrakizay tahaka anahy. Ary zay ny anambarako ilay misy cyclone ho avy, misy
ororotany ho avy e, misy orana ho avy e, dia isy Jesosy ho avy e. Isy fananganana ny maty e, isy le antikristy e, isy le fijaliana eto tany mandritry ny fitotaona e, isy le fitsanganana ho any amin'ny ray e. Ka izy ianao le hiara-iakatra amin'i Jesosy ve ianao rehefa tonga izy, sa ianao le ho taraiky eto mandritry ny fitotaona, mbola ady sy korotana. Fa raha zay ianao tapao ny hevitra. Fa zay le voalaza hoe ho any amin'ny tompo mandraka arivontsika, ho any amin'ny tompontsika. Ary hoy Jesosy hoe any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Any amin'izay hitoerako no toeranareo. Andeha dia hanamboatra fitoerana ho anareo, ho avy ndray aho ka handray anareo. Ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Fantatrao zany marina androany, fantatrao ny tenin'Andriamanitra androany. Fa zay ny zavatra misy eto hoe aza takalo fahotany. Fahotana afinaritra ny nofinao, atakalonao an'izany ve Jesosy le ho hitanao hiaraka aminao any an-danitra. Rendrarendra n'izao tontolo izao, ny fahadalàna rehetra eto amin'izao tontolo izao, atakalonao an'izany ve le vila tsara tarehy any an-danitra. Ny gorodona ozy izy dia volamena, ny rindrina dia vatosoa, ary tsy misy aizanao. Fa ozy izy hoe anivelan'ny alika, anivelan'ny osa, anivelan'ny tsimino, anivelan'ny mpandainga, anivelany. Fa tsy manana anjara ao. Ny alika dia izay miverina amina lony, ny alika dia izay olona miverina amin'ny fahotana indray. Anivelany ho tenin'Andriamanitra. Voasoratra amin'ny boky fiainana ve ny anaranao? Voasoratra amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Fa tsy izay rehetra te hiditra ao dia hitafiditra. Eto zao izay te hiditra eto dia tafiditra. Satria tsisy vidim-pidirana eto sady tsisy fijerena, tsy haiko hoe tsisy fepetra, tonga dia tafiditra. Fa any an-danitra tsy izay te hiditra andrehetra dia tafiditra, fa misy fepetra. Ary ny fepetra dia le finoana an' Jesosy. Ny fepetra dia le olona nibebaka, ny fepetra dia le olona miaina ao anatin'ny fahamasinana, le fepetra dia le olona tsy miraikitra amin'ny zavatra ny tany. Dobodoboka ho an' Jesosy ve ny fonao? Fa olona tia an' Jesosy ny hiditra. Nomenanao ny trano, nomenanao ny fiara, nomenanao ny asa tsara tarehy, nomenanao ny vady aman-janaka. Fa ho levona daholo zany. Zavapoana dia zavapoana zany, zavapoana sy misambo-drivotra zany. Fa ny tena tsara indrindra raha lasaina bavy ny fahatsarany Jesosy. Ny tena tsara indrindra dia le toetra ny Jesosy, le endriky Jesosy, le te hitovy amin'ny Jesosy, le hiara-hiakatra amin'ny Jesosy. Zany ny zavatra tsara indrindra. Aza takalonao ny zavatra foronina le mpamorona. Aza takalonao zavatra ny foronina le mpamorona. Aza takalonao ny fitahiana le nitaha. Aza takalonao ny aton'ny fahasambarana le nanome ny fahasambarana. Aza takalonao zavatra ny tany Jesosy. Fataovy arena sy fanananao Jesosy. Mba mitovy amin'iny hira iny venao hoe mba manana aniza moa, fa ianao no fiainako. Matoa miatoraka aminao riraiko sady zoko. Ianao Jesosy mpanasitrana, tsy hanafianako ny aretiko. Ny indra fonao tsy hahifaharitana no manamaivana ny ziga etiko. Tsy avelako ianao Jesosy raha tsy manay ny tanako. Idongiko tsotro zao ho arena sy fananako. Mba manana aniza moa, fa ianao no amiko. Miatoa miatoraka aminao. Ny olona miro ohatran'izany, ny olona mikikika ohatran'izany, ny olona tsy mahita ale intsony afa-tsy eo amin'i Jesosy, izany le manana fotorotoro sy mangorakoraka. Izany le manana fotorotoro sy mangorakoraka ho raisin'i Jesosy. Fa raha mbola manana hirika ianao, raha mbola misy zavatra mampiraikitra anao eto, mbola mampisalasala ny akaranao. Mbola mampisalasala ny akaranao. Fa raha ianao no mihira takalira teo mba manana aniza moa Jesosy io, fa ianao no arena sy fananako, dia faly Jesosy hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zay raha lasaina bavy ty filazantsara toriana aminao tia. Zay ty toriana aminao ty hoe ny maty eo amin'ny tompo nitsangana aloha. Tsika zay velona hovainy indray mpimaso dia hiary hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raha olo landritsika. Dia hoy ny voasoratra hoe mifampionona tahaka an'izany
mifampahireza tahaka an'izany fa zay ny zavatra misy fa ozy izy hoe ny androny tompo dia ho avy taka mpangalatra ny mpangalatra tsy mampilaza ny mpangalatra tsy miteny aminao zany fa tonga izy rehefa teo avy dia ohatr'izay koa ny fiverenan'i Jesosy tsy mampilaza anao izy tsy mampiomana izy fa izy hoe ho avy taka ny fiavy mpangalatra izy miezaka manao fikarohana ny mpandinika tenin'Andriamanitra dia mametrametraka daty hoe mety atoato Jesosy mitonga mety ariary Jesosy mitonga fa Jesosy nanafina an'io tsy anareo malala an'io ora io izy na zanak'olona raha tsy malala an'io tiany Jesosy na zara tsy malala an'io daty io Jesosy tsy fantatrareo mihitsy io fa zao miambena fotsiny nareo zao miomana fotsiny nareo hitao vonona fotsiny nareo fa tsy anareo ny alala ny andro sy ny ora amin'ny maha-olombelona azy tsy alalan'i Jesosy izay fa amin'Andriamanitra azy fantany zany tsy fantatrao koa zay eviany mpangalatra tsy fantatrao zay eviany Jesosy fa atao vonona ny fonao atao vonona ny ao anatinao fa mbola misy zany fiverenan'i Jesosy zany fa ny eto tany lazaiko anao fa hisarotra eto ny eto tany lazaiko anao fa misy guerre eto misy mosary eto misy aretina tsy azo sitraniny eto misy arety mandringana eto ny olona eratsy foana ny toedra raha eratsy foana ny fakotana mbola eo papana ny any am-piangonana zao dia efa misy mampanambady lasylahy efa misy mampanambady vavy samy vavy nefa ao am-piangonana aiza tsony ny filazantsara amin'izany aiza tsony aloha miandry an'i Jesosy fa rehefa ratsy zao fiainan'izao ny ao am-piangonana ao anatin'ny fangalaram-bola ao anatin'ny fampirafesana ao anatin'ny fijangajangana aiza tsony efa ratsy zao fiainan'izao fa raha zahanao ny any an-danitra no manina fa rehefa tsara homana ny any an-danitra lamina ny eto tany ny any an-danitra raha vita ny eto tany ve tsy ho alamin'ny tompo dia zay le fanantenana teneniko aminao tsy mampamenatra amananantsika azy dia ozy Petera hoe tsika araka ny tenina mpanantenana ozy izy dia miandry lanitra vaovao sy tany vaovao Petera faharoa Petera faharoa andininy Petera faharoa toko fahatelo Petera faharoa toko fahatelo andininy fahavalo nefa ary malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy sadinonareo ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny iray andro ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny sovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahany izy rehetra inona dia tavy ny tompo ho tonga aiza ho tonga amin'ny fibebahany io ny départ io ny idiranao any amin'ny lanitra io fibebahany io izay efa nitantaraiko teo aloha teo fa ho avy tahaka mpangalatra ny androny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa ny firimorimoana mafy ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay ho aminy fantatrao ve zany ahoana ozy izy ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra io rehetrarehetra hitanao io zany io zavatra tsara endrika jerenao eto tany io zany io zavatra ny fironio dia mbola ho levon'ny afo io ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy ho dorana avokoa tsisy afa-miala amin'izany na iza na izy na manam-pahefana ohatrany ahoana na manana hery ohatrany ahoana rehefa Andriamanitra ny andasaka ny afo tsisy hevitra io tsy azo toerinao io rehefa Andriamanitra ny manao zavatra koa raha ho levona toy izany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sady manantena no mampafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay eo indray izay amay sy alevona ny lanitra ary andoro sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra tena tragédie zany ho an'izay tsy manana an' Jesosy tena katastrofe zany zay hoe loza voajanahary inona leo ataon'Andriamanitra andoro ampiepo alevona zany le zavatra misy
alevina, andoro, ampiempo ny tenana zavatra rehetra. Oralahy. Andoro, alevina, ampiempo. Zavatra ho dorana, zavatra ho levina, ho zavatra ampiempo io. Io ve rahalahy no ataonao men'ny fonao. Io ve raha ny abavy ny ataonao maki ny sainao. Ho dorana, ho levina, iempona. Hitanao firaka rehefa atao miempo. Miempo dia miraraka fotsiny. Dia io zavatra rehetrarehetra io izany, iempo daholo io. Io ve natao hifirana. Io ve natao hampiraikitra. Io ve natao hampiad-tsaina. Tsia, tsy manaiky an'izany aho. Ny zanako sy ny asan'ny tanako dada, ao koa adidiko ihany. Jesosy iraikitra aminao ny foko. Jesosy hitempo anao ny foko. Jesosy te hitovy endrika aminao aho. Jesosy ataovy matiny amin'ny fiainana eto tany aho. Sy zavatra irotoroton'ny olona tsy manana anao. Fa zaho olona manana anao, tsy irotoroto amin'izay firitoroton'ny olona. Ny olona samy manana ny irotorotony raha lasaina vavy aho. Ny tsy manana an Jesosy lazaiko anao, fa zany mirotoroto amin'ny vola aman-karena zany. Ny tsy manana an Jesosy lazaiko anao, mirotoroto amin'ny materiel zany. Fa ny manana an Jesosy raha lasaina vavy tsy mirotoroto amin'izany tsony aho. Satria fantany fa iempo io, satria fantany fa hodorana io, satria fantany fa holevona io, satria fantany fa manaraka ho azy io ao aorianao. Haleloia! Fa tsy io ny enjehany. Iza ny enjehanao amin'izao fotoana? Inona ny enjehanao amin'izao fotoana? Fa ny any enjehako amin'izao fotoana dia ny atratrarako an Jesosy isan'andro. Haleloia. Ny enjehako amin'izao fotoana dia ny atratrarako an Jesosy isan'andro, matratratra marika isan'andro. Ny any enjehako amin'izao fotoana dia ny ampielany ity filazantsary ity eran'izao tontolo izao, satria ity ny vahaolana ho an'ny olona rehetra. Ary ity koa ny vahaolana ho anao. Fa izay zavatra iempo ve ny ampanantenako anao? Izay zavatra ho levina ve ny ampanantenako anao? Izay zavatra ho dorana ve ny ampanantenako anao? Tsy ampanantenanao an'izany aralahy. Tsy ampanantenanao an'izany aranabavy. Manana fitafiana ve anao zao? Manana hotafiana ve anao? Manana nohanina ve anao? Manana nosotroana ve anao? Haleloia. Zay dia ampy. Zay dia ampy. Zay voasoratra. Zay dia ampy. Aoka hianina amin'izay, aoka ho faly amin'izay. Dia mandeha zoli ny fiainanao. Simple fotsiny. Tsy vesaran'ny ninninina. Tsy manenjika fa manenjika ianao zany mamaly an'ilay anankiroa. Fa efa hainao mamaly an'izay raha narahanao tsara ny toroteny. Sambatra izay manana an Jesosy rahalahy. Zavatra eto tany karakaraina. Anapo anao ny zavatra rehetra. Fa katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana. Katsao ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia faran'ilay tena tsara be teo ilay amin'ny Petera teo. Dia efa tapitra ilay hoe ho levina sy empo sy dorana. Dia inona ny efarany? Ozy izy hoe kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao. Io lanitra io ho dorana ho potehana io. Dia manantena tany vaovao. Ty tany ty ho potehana fa isy tany vaovao hiforona izay hitoeran'ny fahamarinana. Any amin'ny fiverenan Jesosy zany aza manantena fahamarinana be eto anao. Haleloia. Haleloia. Noho izany rehefa vita ny resaka rehetra dia sambatra kaiza ty manana an Jesosy ary tena tsy ho vidim-bola mankareny zany fahasambarana zany. Haleloia. Tianao ve zany fiainana mandrakizay ao an Jesosy? Tianao ve zany hoe velona ao anatin'ny fanantenana? Tianao ve zany hoe tena ho anao io hoe? Ny olona ke mampalahelo ry havana fa jamba ny masony. Jamba ny masony. Variny eto tany izy. Variny izy. Raha torinao ty miodikodona fotsiny ianao. Tory ianao eny an-tsaina dia miodikodina fotsiny izy dia hodiny faniny fotsiny ianao. Avy fotoana nadina ny tompony iny hoe nisy nidina tamin'ny manjakandriana nitory taminao. Nataonao ano, nomezanao fotsiny ve? Sa nyraisinao? Ministera goavany ty ministera ny lanitra ty. Ambassadeur an Jesosy zay. Ambassadeur an Jesosy tsika. Ny ambassadeur zany ny any amin'ny fanjakana naniraka azy no tantarainy. Raha ambassadeur an Chine neto dia momba Chine ny resadresahany aminao.
raha ampasaderan'ny États-Unis eto dia momba ny États-Unis ndresahany eo ka raha ampasaderan'ny lanitra zay dia momba ny lanitra ny ambaranay anao. Halleloja. Ny fahasakan'ny lanitra ny tantaraiko aminao fa tsy ny eto tany. Tadidio ary zay hodorana olevina empo. Rehefa misy mampiady-saina anao eto tany ka zavatra manisy zavatra hodorana ty ve ny ampiady-saina, zavatra olevina sy empo ty ve ny ampiady-saina. Matoky ianao a Jesosy fa hainao zavatra rehetrarehetra. Halleloja.